firenena kolokolo aoka zay kolokolo kolokolo miantoka fombiazana sy ny fahadiovana eo amin'ny firenena iray ny fangararana ao anatina fifananana idirana ho mpiasa-panjakana ambony ny 7 sy ny 8 febroary raika 20 no anatanterahana ny fifananana idirana eo anivon'ny polisy pirenena miralano vahin'ny fandarana aok'izay ny kolokolo anio dia eto indrindra ny coordonnateur chef de l'inspection générale de la police nationale Andrematou José Rajonarson Andrenasolo ary eto ihany koa ny talemisahana ny maolona eto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka Andrematou Rabarjona Olimaefa Erika anisan'ny fanambin'ny ministera ny filaminam-bahoaka no hoe tolérance zéro tsy misy ny fandeferana ho an'ny olona manao kolikoly miresaka fifaninanana tahaka izao zany tsika aiza ho aiza ny ahafahana manatanteraka an'izany ary inona ny tokomenareo fa tena tsy misy tokoa izay fandeferana ho an'ny mpanao kolikoly zay tompo araka ny voalaza teo moa zany ny fanamby ny ministre ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana izao hitondrana ny départementa dia ny tolérance zéro zany hoe tsy misy indrafo mihitsy mikasika resaka kolikoly dia mampitandrina teny zao sady zay fa izay tratra io na io candidat na io polisy manao ny jury any anatin'ireny salle d'examen ireny dia tsy misy aloha ny indrafo rehefa misy ny tranga dia mety andehany amin'ny enquête judiciaire mihitsy le fandikan-dalàna ataony io fa mazava ho azy fa ao anatin'nay ataon'ny IGPN zany tsy maintsy andeha koa ny enquête administrative mifanaraka amin'izay ary hiaran'ny sazy avy hatrany zay tratra akoatran'izay mety ho sazy ady heloka any amin'ny fitsarana ahazo azy aoka zay ny kolikoly Andrematou talemisahana ny maolona kosa indray inona avy zany ireo fepetra na ireo pitsopitso ny tokony ho fantatry ny olona ahafahana manatanteraka an'izay raha ny lafiny teknika no resantsika mba hatratrarana n'ilay fanamby hoe ny tena mendrika amin'ny mpifaninana no afaka amin'ny fanadinana dia voalohany indrindra aloha misy sécurité ho an'ilay local misy ny logiciel de traitement ny dossier io local io dia misy caméra de surveillance en permanence faharoa manarakaraka an'izay misy fanalahidy anakiroa izay olona roa samihafa no mitazona azy mba atongavana amin'ilay hoe tena azo antoka fa ny zavatra tena marina no ivoaka ao dia voalohany indrindra manokatra ny ordinateur ianao dia misy mot de passe anankitelo tazomin'olona telo samihafa amin'ny sapandrara telo samihafa ataonivon'ny polisy pirenena faharoa rehefa misokatra ilay ordinateur dia mbola misy mot de passe anankitelo samihafa ihany koa izay olona telo samihafa tahaka ny teo aloha ihany no mitazona azy izay vao misokatra ilay logiciel ahafahana mahazo antoka fa ny mpifaninana mendrika no afaka amin'ity fanadinany ity dia ny fampiasana ny code anonymat amin'ny feuille d'examen io code anonymat io dia tsy misy mahafantatra na ny surveillant na ny président de jury na ny mpitsara raha tsy efa tonga ty amin'ny manoloana ny ordinateur izay traitena ny note rehetrarehetra misy an'le fampiarana an'le hoe mode opératoire faire izay mifandraika indrindra mipaikady pirenena vaovao idina amin'ny kolikoly tahaka ny aona kosa ny fomba hampiarana an'izay eto ary mifanindran-dalana tsara amin'ny tarigetra ny ministera ny filaminam-bahoaka ve izay any Andrematou coordonnateur lay mode opératoire faire izay mpiarany bianco amin'izao fotoana izao zany dia efa manantanteraka an'izany izahay porofon'izany maromaro ny dossier na doléance tonga avy any amin'ny bianco no alefan'zareo aty aminay satria izahay atao anatin'le rafitra hoe IGPN aty zany dia manara-maso akaiky an'izay zavatra ary manao enquête izahay amin'ny tranga rehetrarehetra mikasika kolikoly dia aty aminay zany efa manao an'izay fiara-miasa akaiky izay miaraka amin'ny bianco amin'izao fotoana izao amafisiko eto zany fa amin'io fifaninanana io toko dia tsy misy fandoavana vola afa-tsy ny droit d'examen izay efa fantatrinareo candidat rehetra hoe aiza no versena ny droit d'examen akoatran'izay zany dia tsisy fandoavana vola fa raha tsy dia kolikoly le izy noho izany raha misy na olon-tsotra na polisy milaza fa hoe matafiditra mpianatra fa meo volan'izao zao dia izay le kolikoly ka azonareo atao no mitoroka an'izany aty amin'ny inspection générale de la police nationale azonareo atsona ny laharana finday 034 05 507 34